Fotodrafitrasa maromaro no tokanan'ny filoham-pirenena tany Fenerivo Atsinanana ny sabotsy lasa teo. Ny fandalovana tany an-toerana ihany koa no nanararaota nilazana fa tokony omena lanja manokana ny lafin'ny fambolena eto amintsika. Ny fambolena no nisan'ny sehatra hitondra fampandrosoana hoy ny filoham-pirenena Rajaonampianina nandritra ny fandalovana tany Fenerivo Est ny asabotsy lasa teo. Tamin'izany no nalanora ny miara-pakasitrahana ao anaty tanora misa 700 izay avy niatrika fiofanana manodidina ny fambolena izay. Tamin'ny fandalovana tany amin'ity distrika any amin'ny faritra Analanjorofity ihany koa no nanararaota ny filoham-pirenena metrika ny vato fehizorony fotodrafitrasa izay ahafahany mponina ao Marimandihy mahazo rano fisotro madio. Nisy ihany koa ny fanamboarana izay sehatra ny fanomezana rano fisotro madio izay ho an'ny sekoly any an-toerana. Ankoatr'ireo dia nitokana tranom-panjakana roa, ny iray ho an'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola, ny iray ho an'ny ny asam-panjakana lalàna sosialy ny filoham-pirenena tany an-toerana. Laza ihany koa izy fa dia asiana fanamboarana ato ny lalam-pirenena mampitohy an'ny Soanieran'ny Vongo amin'ny Mananara.